Vatsim-panahy etny pasteur Ratovelo Roger. Kivavaksika tompoko. Indray zany fifaliany foamam-pananay ry Andriamanitra rainay eo. Raha niratra ny masonay izo maraina izao. Matsiaro indray ny fahavelomana nomenao anay. Ahafahanay indray mbola manompo anao araka ny sitraponao. Ary zany indrindra no iraisanay foamam-panahy ankehitriny. Idera sy amevonaitra anao. Isaotra anao no ny amin'izany fitahinao anay izany. Tsapatoko mako raha namakivaky ny alina izay fa teo anilanay ianao. Niaro anay tamin'ny herin'ny aizina sy ny fahafatesana. Ary tena baribarinao amin'izao fahavelomana zao fa tena tianao izay. Tanteraka aminay tokoa ny teninao Jesosy, fa tsy tianao hialy ety amin'izao tontolo izao izay. Fa mba hiarovanao anay amin'ny ratsy rehetra. Ary anisan'ny fiarovanao anay ny fandefasanao ny teninao. Ahafahanay matsapa foana Jesosy hoe aiza ho aiza tokoa ny toerana misy anay amin'izao fanarahana anao zao. Mankasitraka feno ara Jesosy ny amin'izany rehetrarehetra zany. Nefa mangataka famindrapo, mangataka famelan-keloka satria voamiratra ingeny masonay dia ny sain-jato foana no hiaina anay isan'andro isan'andro. Tsy avy anamary tena fa mba mangataka amin'ny famindraponao, mangataka amin'ny famelan-keloka na iza mangataka aminao an'izany Jesosy mba hitenenanao kosa izao koa tsy mba manameloka anao. Ary dia mankasitraka feno Jesosy. Amasino ary ny fotoana androany, amasino ny teny izay afafy, ary terizo Jesosy Tompo ny fitehain'ny fotoana androany, terizo ny connexion sy ny fitaovana rehetra azahoana manatanteraka an'izao fifandraisana izao mba ho toto-tsoa any amin'ireo izay efa mangetaheta ny andreny hafatra ao. Dia amin'ny anaranao feno Jesosy no angatahana izany. Aleluia. Amen. Dia ampifaliana trandriavana no hiarabanantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo mahatratra an'izao herinandro vaovao indray. Ary dia faly manonona ny fahasoavany mba hampiadanana ho antsika tsirairay aby. Ka mba ho lavorary amintsika ny teny Tompo hoe anio no tonga amin'ity tokantrano ity ny famonjena. Ny bokin'ny Tesaloniana voalohany. Tesaloniana voalohany toko 4:1 ihany no andeha angalatsika fampaherezana izo maraina izao. Tesaloniana voalohany toko 4:1. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy tompony teny. Ary faran'ralahy mangataka aminareo sy mananatra anareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izay mba ho araky ny nandraisanareo taminay izay mety handehananareo sy hanaovanareo ny sitrapon'Andriamanitra dia araky ny handehananareo ihany no hitombonareo bebe kokoa. Amen. Teny Paoly Apôstôly ho an'ny mponina tao Tesalonia izany teny izany ry havana. Ary narambarany fa araky ny handehanana ihany ozy izy no hitombona bebe kokoa. Ary dia atao mampirisika izy mba handroso misy kokoa. Fa hoy tokoa mantsy ny voalaza amin'ny ao am-bokin'ny Diema amin'ny voalaza io hoe kanefa dia izao no angavianay tsy hampirisihana aminareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manova tsaratsara kokoa hatrany. Ary zany teny izany ry havana dia natao antsika kristiana ankehitriny ihany tokoa, isika izay somary toa varimbariana amin'ny rendrarendra ny fiainan'izao tontolo izao. Eny na tsy ny rendrarendra raha fa variana amin'ilay fahaseranana amin'ilay ady sy ataontsika ety amin'izao tontolo izao ity. Kanefa androany dia te hilaza amintsika hoe andao ry ampitomboana isan'andro ny herim-bavaka. Andao ampitomboana ny fotoana hanompoana an'Andriamanitra. Eny, andao ampitomboana ny famakiana ny Baiboly. Andao mba hitombo amin'ny fahamasinana ara-panahy. Fa arakaraky ny tombontsika ara-panahy izany, sy ansotsika misy kokoa dia mifanandrify amin'izay ihany ny zavatra tanterahan'Andriamanitra amin'ny olona anankiray. Ary dia milaza izany ry havana fa rehefa etaetanao ny andeha lavitra miaraka amin'Andriamanitra, andeha lavitra amin'ny famakiana ny teniny,
andeha lavitra amin'ny fanompona, mandeha lavitra amin'ny fahamasinana, andeha lavitra anaraka ny sitrapon'Andriamanitra, dia arakarak'izay etaetaponao andeha lavitra izay ihany no ampitomboan'Andriamanitra ny fahatsarana eo amintsika tsirairay avy. Ary izay no mahatonga ny mpanao salamo ilaza ange hoe miampy hery eny am-pandehanana izy. Toa milaza izany ry avy fa misy fahamatsiana hery ho amin'izay mandeha ka mandroso lalindalina kokoa. Ary izany hoe arakaraky ny andehananao izany dia hamatsy anao hery Andriamanitra, hamatsy anao ara-panahy'Andriamanitra, hanampy anao, hamatsy anao ara-tolotsain'Andriamanitra. Ary marina loatra fa arakaraky ny ametrahanao tanjona hoe izao dia androso miaraka amin'Andriamanitra, dia mifamatotra sy mifanandrify miaraka amin'izay etaetanao mandroso izany koa mifamatsian'Andriamanitra ataony aminao. Ary mila ataontsika ao an-tsaina izany ry havana. Isika rehetra izao mantsy samy maniry ny anaovan'Andriamanitra fahagagana goavana, isa-tokantrano io, isam-batan'olo io, na eo amin'ny fiainam-panahy na eo amin'ny fiainana arak'asa, na fianarana, indrindra moa fa ny fahasalamana. Fa mba manontany tena antsika hoe mba mifanandrify amin'izay tiantsika ataon'Andriamanitra sy aterin'Andriamanitra eo amin'ny ankonantsika sy ny fiainantsika izay hoe ny fandrosoantsika, ny fifamatorantsika amin'Andriamanitra ary indrindra ny fiainam-panahintsika. Mba mifandanja amin'ilay etaetantsika hoe tiako ny anokafan'Andriamanitra lalana angizabe, tiako raha mba hamarin'Andriamanitra aminay mianakavy fa hampanao fahagagana lehibe izy, tiako raha hamarin'Andriamanitra aminay mianakavy fa hampanandratra ny any amin'ny avo izy, fa mifanandrify amin'izay etaeta ataontsika amin'Andriamanitra izay hoe ny fandrosoantsika amin'ny sitrapony, ny amin'ny fitakosenantsika aminy. Fa eto ry havana ny mpanao salamo dia milaza fa tsy miampy hery mihitsy raha mieo ampitoerana io foana ianao. Tsy miampy hery ianao rehefa tsy manao na inona, fa eny am-pandehanana ianao no ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Tsaroantsika tsara ry havana ny zanak'Israely manoloana ny ranomasina mena, nefa ry Farao sy ny miaramila avy aty aoriana manenjika mafy dia mafy. Fa hoy Jehovah Andriamanitra tamin'i Mosesy, lazao ny zanak'Israely mba handroso. Ka rehefa nandroso tokoa ny zanak'Israely dia nahita ny voninahitr'Andriamanitra fa nisokatra ny ranomasina mena. Ny dikan'izany hoe mandroso izany angery havana dia ny hoe ny teboka misy anao omaly dia tsy eo intsony no misy anao androany, ary tsy miverina fa mandroso. Izany hoe ny refim-bavaka omaly dia tsy izay intsony no refim-bavaka androany, ary tsy izay intsony ihany koa no tokony ho refim-bavaka oram-pitso. Ny refon'ny finoana omaly tsy refon'ny finoanao intsony androany. Fa androany dia androany ny tompo miteny hoe mandrosoa amin'ny lalilalina kokoa. Fa hoanao ny voalazany eo amin'ny Galatiana, raha mbola zaza ny mpandova hozy izy dia tsy hafa izy fa mbola mitovy amin'ny andevy ihany, na dia manana sy tompony zavatra rehetra. Ary dia lazaina amintsika eto izany fahamarinana izany ry havana. Ny olona mbola zaza ara-panahy, ny olona mbola misotro ronom-panahy mandrakariva dia sarotsarotra ho azy ny andovan'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary izay no itenenana amintsika hoe andery ampitomboina ny fotoana ivavahantsika. Andao re mba handroso lalindalina kokoa isika amin'izany fanarahana ny tompo izany, tsy hiaina amin'ilay fisotroana ronom-panahy intsony fa mba higioka amin'izay ahitsako hihinana ho ventik'anim-panahy mba hahazahoana isika mandalina kokoa ny sitrapon'Andriamanitra. Tandremo fa sao manko isika mihevitra fa hitombo ny fiarovan'Andriamanitra amintsika, nefa ny fifandraisantsika aminy miaina. Ary izay no lazana amintsika hoe aza misy mamita tena ry havana. Manao ahoana ny toerana misy anao amin'ny fanompoana an'Andriamanitra? Manao ahoana ny toerana misy anao
amin'ny vavaka ao anatrehan'Andriamanitra sy ny famakina ny tenin'Andriamanitra. Ahoana hoy ny voalaza ny Jobo? Andriamanitra dia mpanao fahagagadehibe hozy izy. Dia mihevitra ve isika ry havana fa hanao fahagagadehibe aminao Andriamanitra amin'ny vavaka kely ataotsika? Hampamirapiratra amin'ny voninahiny amintsika amin'ny rehefa ny fahamasinana kely ve Andriamanitra? Amin'ny fitiavan'Andriamanitra kely ary dia zara raha hitan'Andriamanitra manao dingana ho azy isika, nefa isika miandrandra zavatra ngezabe avy aminy. Ary dia gaga ve isika ry havana raha misy olona tonga mivavaka foana isan-kalahady, nefa atao tahaka ny tsy ahitana hetsika Andriamanitra amin'ny kery mihitsy ny fiainany, satria tsy mifandanja ny dingana ataontsika sy ny dingana ataon'Andriamanitra. Tiako izay tia ahony Tompo, izay manome voninahitra no omeko voninahitra. Fa marinana nge zany dia avako isany. Ary dia toa te hilaza izany Andriamanitra hoe rehefa tena mihevitra be ny asako ianao, dia hevitra be ny fiainanao ihany koa. Ko raha misy ireny tokony harenina dia andao anarina an'izany androany. Fa raha tsy hiroso lalindala amin'ny asa ny rasan'Andriamanitra amintsika isika, mety tsy ho tonga ihany ny fotoana ialantsika amin'izao tontolo izao, fa tsy misy zavatra ho ataon'Andriamanitra aminao mihitsy, satria tsy misy hetsika hitan'Andriamanitra amin'izay ataonao. Ary zay mahatonga ny Bilidada ry havana ilaza raha namaly an'i Joby izy hoe fa raha ianao kosa hozy izy mandroso mitady an'Andriamanitra ka mifona amin'ny tsito, ary raha madio sy mahitsy ianao dia hifo hamonjy anao tokoa izy ary hampiadana indray ny fonena ny fahamarinanao. Izao sy ianao izay mitady fiadanana io andao androso hitady an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanaovana ny sy fanarahana ny sitrapony bebe kokoa isan'andro. Ivavaksika Tompo. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masinao, makasitraka fendrainy amin'izany afatra ataonao zany. Fa tena marina sapaitanana fa raha tsy misy vokatra entinay eo anatrehanao dia alahelo ianao. Tsy afaky ny hamokatra nefa izay raha mbola mitoetra foana eo amin'ny toerana misy anay. Kely dia kely manko ilay finoanay ianao mihitsy no tena raha manam-ponina tahaka ny voatsinampy ianareo dia afaka mafindra tendrombohitra. Tsy mbola ohatry ny voatsinampy akory ny finoanay, ary zay ny tianao tenenana anay hoe mandrosoa lalindalina kokoa. Azahoana indray mitoraka eo anatrehanao ka mba nokafanao ny fitahiana tena sahaza ho anay. Fotsotranao tanteraka Jesosy, ary raha makivaky ny tontolo andro manko zany izay androany, herinandro izay apetraka eo ampelantananao voalohany ho ataonay tokoa Jesosy, dia mba tena hialy eto amin'ity toerana misy anay ity, androso kokoa amin'ny fanomponanao, amin'ny fanarananao, ka dia ho lavorary tokoa mifandanja tokoa ny fitahianao sy ny fanompona ianao ary ny famezanay voninahitra anao. Sotranao Jesosy ny amin'ny reto mpanomponao izay nafoy fotoana indray androany tsy navelanao ho tafandrimandry fa nandray ny afatrao. Mba samy handray tsara Jesosy ny tianao ambara amin'ny afatra androany, hahafahanay mandroso bebe kokoa amin'ny fanomponanao. Ka na inona ho tanterahanay dia fandrosoana lehibe kokoa aminay ny fametrahana olo-laharana amin'izay rehetra ataonay. Makasitraka Jesosy makately. Raha misy aminay raha mbola mangataka valim-bavaka aminao Jesosy, miandrandra an'izany. Androso izay dia omenao valim-bavaka araka ny sitraponao ka te ny fanaraka ny fanirinay sy izay omenao anay. Dia misaotra Jesosy, misaotra Tompo lalo. Amarinao aminazy raha nitsotranao masina Jesosy ka hitenenanao hoe aza matahotra ary ilay malala indrindra fiadanana ny eo anao. Mahereza, mahereza satria malala eo imasoko ianao be voninahitra ianao sady tiako ombanao tokoa amin'izay rehetra aleanao. Makasitraka Jesosy anao ndera sy ny anjara voninahitra fa ny fahasoavany ny fanay ampandroso anompanao
ho aminay tsirairay aby sy nandre ny afatra ao teto.